Manerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-n'ny Joshua faly be mandroso tokantranontsika na ny ampiasany ianao na ny tomobila na iza n'aiza dia faly be ny ambasadeur-n'ny Joshua mihaona aminao ary miresaka aminao indray fampianarana lalina fahinina amby roapolo. Ity teny ity misy ankehitrany dia voatsipaka aza manan'Andriamanitra fa izao ihany ao anatin'ny didy folo mantsy io sy lalàna Mose ary anisany lazatsika hoe didy goavana mihitsy io ny amin'ny hoe tsy mahazo man'Andriamanitra fa tsy anankiray ihany dia iayava. Rehefa tonga nefa ny mpitondra teny dia efa nisy fanambarana navoaka any amin'ny bokin'ny Salamo ary io moa dia sika presque mpaminany daholo ny eo zany ao amin'ny Salamo 45 efa hitantsika moa teny io fa dia famerenana fotsiny amin'ny androany hoantsika rehetra izay manaraka ny fampianarana ary maniry ny araka amin'ilay tena mpamonjy izay antsoina amin'ny anarana hoe Yahosoa sy dada Yava. Salamo 45 dia 6 sy 7 jereo ange ty teny ty ino tsara ary izy ty. Salamo 45 6 7 ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay toria ary ny te-hipamarinana ny te-panjakanao. Tianao ny fahamarinana fahalanao ny heloka koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao le Andriamanitra zany zay lazaina hoe manana seza fiandrianana dia lazaina fa mbola manana Andriamanitra izy. Mazava be zany fa nanomboka tao amin'ny bokin'ny Salamo nefa nisy fanambarana mandefa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra. Mahitsy be io teny io zany hoe tsy mety andeha intsony hoe didy folo io satria raha ny didy folo aza zay ny hoe verina fa tsy azo anam-pena tsy azo ny sorana dia efa nilaza Andriamanitra fa misy Andriamanitra anankiroa faharoa avy indray ity. Mazava be io soratra io. Zany no porofo fa tsy maintsy miala iny didy folo iny zay natonga azy natao hoe fanekena taloha fa miditra kosa n'ilay fanekena vaovao zay Yahosoa no mitondra azy ka izay indrindra moa hoe Yahosoa no mitondra n'ity zavatra vaovao ty. Ka raha vao mitenitsika hoe misy Andriamanitra faharoa ankoatra ny dada Yava dia efa tsy mety mipetraka intsony ny didy folo ny dikan'izay fa raha mbola mipetraka ny didy folo amin'izany teny zany dia misy teny mifanohitra goavana be ny dikan'izay. Fa izany le tena petraka amintsika hoe io Andriamanitra io dia manao ny programmany izy eo amin'ny famonjena ny olona. Misy programma napetrany izy eny Andriamanitra azy manao ny laminazana izy hoe tiany atao ka ho azavaina amintsika hoe fa ina moa zany ny antony nanomezana ny didy folo. Horesantsika indray zay amin'ny fampianarana manaraka eo ina ny antony nanomezana ny zany. Raha zatra efa ho-potena maninona tsy trany dia le tena izy nomena zany fa mbola nasiana ny indray aloha fa maninona tsy trany dia le tena izy nomena satria misy teny roa mifanipaka zao. Le didy folo miteny hoe za man'Andriamanitra fa za ny bokin'ny Salamo nefa fa miteny hoe misy Andriamanitra faharoa avy ao iza zany no arahana. Dia zay le hoe ny didy folo zay ho resantsika eo avy eo dia misy laminasa natokana ho an'iny fa tsy iny le mitondra ny famonjena ho anao zay hoe mpihelo lalana iny fa ho resantsika rehefa avy eo fa andeotsika aloha hijery an'ity tantarany hoe naniny Yahosoa nandika an'ilay didy folo valy ny tsy nandika an'ilay didy folo izy koa hoe tsy nitandrina an'io fa misy laminasa efa mandefa ho avy ny fanekena vaovao ary hitondra n'io fanekena vaovao izy. Efa nampianaran'ny Israeliana anie zany raha vaketsika amin'ny bokin'ny Jeremia 31 hoe isy ny fanekena vaovao zay ho avy. Aleo Jeremia moa ko mbola taty aoriana fa aleo ilay zanak'Andriamanitra no jerevantsika mihitsiny le tenin'ny mpaminany Isaia satria Isaia no mpaminany teo alohany dia Isaia mpaminany ange nefa ny teny fa ho avy ny fanekena vaovao Isaia 42 Isaia 42 6 alahatritsika araka ny voan'ilay teny zany Isaia 42 6 dia zao ny voalaza ny soratra masina miara mamaky daotsika ny atrano any. Zao Yava efa niantso anao tamin'ny fahamarinana ary nitantana ny tananao ary hiaro anao ao ka hanomenao ho fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Izany hoe misy fanekena ho avy zay olona izy io ary io fanekena io dia sady fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany ny planin'Andriamanitra amin'ity fanekena ty ka io le noentiny Yahosoa io ka rehefa noentiny Yahosoa izy dia ny zavatra nisy tao anatin'le fanekena ho an'ny olona sy fanazavana ny jentilisa mifanohitra amin'le didy folo tarihanao
mifanohitra amin'ny fanekena teoroa zareo misy fanekena roa misaraka be zany eto a ny ray miteny hoe Andriamanitra ray ihany ary tandremo ny sabata zay le fanekena teoloha ny fanekena anakaiky kosany a zay nomena ny olona rehetrarehetra kosany a ary ho fanazavana ny jentilisa dia zao indray ny hoe anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrina sabata intsony satria tatao amin'ny Ehosoa zay sary zay de mazava be ny sary na ianao raha na ianao zandra de mahitsy be ay ve zany mahitsy be tokoa nge le sary fa raha tsy zany de miady reo lalànareo lasa mihitsy lalàna mifanohitra be mihitsy fa tsy mifanohitra ny lalàna fa misy fanekena ray nipetraka any de misy fanekena ray mipetraka kosa ny ato a lay ny fanekena nipetraka teo a le didy fosy lana Mose ho jerevantsika rehefa avy eo iny le hoe azana ampiana sady tsy azana esorana tsy azana ampiana ato kosa ny Ehosoa ty omeko anao ty hoe ity le any Ehosoa ho fanekena ho an'olo izy a ary fanazavana ny jentilisa donc mafitsika eo amin'ny Isia 49 indray iny Isia 49 a de miara mijery tsika rehetrarehetra Isia 49 a fakitsika daholo araka an'izay hitantsika anazy ato andininy faheniny Isia toko fa 7:20 49 a andininy sisy a fakitsika zany andininy fahenina zany eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka ananatra ny fireneny Jakoba ianao a tsy ampodiny Israely sisa voaro fa omeko fanazavana ny jentilisa ianao a ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany sady famonjena ho an'ny jentilisa no fanazavana ny jentilisa ary ho famonjena hatrany amin'ny farany tany na mafisina mihitsy zany le teny tary aloha dia ho ambany am'izay tsika mita hoe ho lasa ho fanekena ho an'ny olona mihitsy izy a araka ny andininy favalo Isia 49:9 49:8 azafady izao no lazay ny ava tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao aho ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy mpandovandova zay efa rava lasa ho fanekena ho an'ny olona zany ty olona anankiray ity satria hoe de hiaro anao aho olona zany le fanekena de fantatsika moa zany fa le fanekena resana amin'io a de tsy iza fa le fanekena olona de Ehosoa zay izy le fanekena ho an'izao tontolo zao ary lay nandatsaka any rano hoe ity ny fanekena vaovao ny amin'ny rako zay latsaka ao amaro ho famelan-keliko fa aleotsika aloha jery ny tenin'ny mpaminany zay le ny tao amin'ny Isaia na hitantsika tao amin'ny Salamo a hoe ho lasa roa le Andriamanitra zao ne tsika mahita mihitsy ny fa isy ny fanekena vaovao de nitsindrina mihitsy fa tsy mitovy amin'ny didy folo io na mafisy ny Jeremia am'izay fa tsy didy folo ty fanekena vaovao ty taka le olona mirediredy foana hoe didy folo hoe didy folo mahitsy be ny teny Jeremia hoe tsy mitovy amin'ny didy folo any hoe miala zany didy folo nytika zay atsika zay miaina ny tokantrano any hoe tsy misy didy folo tsony rehefa miaraka am'ty fanekena vaovao ty a zay le atao hoe Ehosoa le tena izy a le afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ary tsy manota intsony zay miaraka aminy a hiantsona atsika maneran-tany hoe fotoana ora fidirana anarana amin'ny Ehosoa am'izay satria akaiky loatra ny fotoana hopotika zao tontolo zao a iraingny anareo dovaka itsika amin'ny bokin'ny Jeremia toko faraiky amin'ny 30 a andininy faraiky amin'ny 30 ozy nareo izy aiza koa nopotika eo eo hitatsika eo ary Jeremia 31 eny andininy fa 31 dovaka itsika liara ny fanamafisana ny teny nambarany Jeremia mpaminany am'izay Jeremia 31:31 indro avy ny andro hoy ava zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda any hoe ity zany de misy fanekena vaovao a ho atao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda fa tsy mijanona io fa hitantsika tsara fa nikisaka nakany amin'ny jentilisany izy alasa fanazavana ho an'ny jentilisa mihitsy zany izy a ary famonjena ny aparany tany fety moa de natao précis hoe nahazo koa ny zanak'Israely satria nitary amin'ny Isaia tsy tafiditra ny Israely aniny fa io le famonjen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena fa kosany a ato amin'ny Jeremia vao nampidirina ny Israely any hoe mahazo koa nareo fa io e hitantsika io ka ino tsara fa mahazo ny Israely aniny ka ity fanekena ty io zy ny teniny de zao hoe nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany
tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy amin'ny tany Egypta. Ka ino moa le fanekena nomeny io Andriamanitra io any zanak'Israely tamizy niala avy any Egypta? Inona ny fanekena nomena azy? De ny didy folo sy lalàna Mose. Iny le hitantsika tao amin'ny Exode toko 8:7-9 hoe nomena fanekena ny zanak'Israely ary efa nampianarana lavabe teto miny iny le fanekena nomena azy. De io de Andriamanitra hoe tsy araka ny didy folo sy lalàna Mose iny, zay le hoe tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izany zany, ary tsy didy folo sy lalàna Mose no anatin'ity fanekena ity fa lalàna ny Yahoshua. Mahitsy be io teny io ary miara-mitan'io teny io tsika, doka avy tsika amin'ny teny frantsay izy fa izy ireny izy de nivadika ny fanekeko nefa izao nivady no iava. Tena tsy mety amin'io tsony aho izy. Tsy hanao an'io tsony tsy araka ny didy folo io. Zay mahay tsara mihitsika mazay hoe tsy araka ny fanekena nataoko taminy fony izy nivoaka avy any amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'iny. Zany hoe miala dao zany zay toe-tsaina manao hoe mitovitovy amin'iny esory fa tsy mety. Te zao le Andriamanitra efa mazava be fanako ny Andriamanitra nambarany boky ny Salamo teo. Ahoana moa zany ny ametrahana hoe mbola mitandrana didy folo ihany miaraka amin'ny fanekena vaovao io? Sady teny roa mifanipaka anie zany. Mazava zany fa misy didy vaovao koa amin'ny mahavaovao anazy, de misy didy vaovao fanekena vaovao le izy ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona. Ho jerevantsika hoe inona daholo ny antony naovana le fanekena. Zay moa sary ho jerevantsika zay amin'ny aoriana hoe ina moa zany ny antony nanomezana didy folo de ao anatin'izay tsika mijery hoe fa ina daholo ny antony le fanekena azy. Ka planin'Andriamanitra daholo zany ho iarahantsika mahita eto zany. Dova anketsika indray izy io amin'ny teny frantsay de sao de mba diso kosa ny aty teny gasy ty fa atao amin'ny teny frantsay vao tena mety hoe le didy folo ihany io. Ndao jerevantsika moa le izy didy folo ihany ve? Jérémia 31:31 voilà. Daontsika hijery anazy zany Jérémie 31:31 voilà. Jérémie 31:31 voici les jours viennent dit l'Éternel. Ary io ary fa tonga ny andro ho ilay mandrakizay où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tranon'ny Israely sy ny tranon'ny Jodia, amin'ny tranon'ny Joda. Raha zay moa zany le sanazy, zany hoe amin'ny zanak'Israely sy amin'ny zanaky Joda zany. 32 non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Non izy tsy mitovy amin'ilay alliance zay nifanaovako tamin'ny ray aman-dreniny tany aloha tany. Le jour où je l'ai saisi par la main, tamin'ny andro zay nandraisako azy tamin'ny tanako pour le faire sortir du pays d'Égypte, mba tonga azy hoentiko mivoaka makany Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, lay fifanekena zay nipoteny quoique je fusse leur maître dit l'Éternel, nefa za mihitsy niara-no mpanjakany sy tompony tsy naraha iny le teniko. De eto zany le ten'Andriamanitra de non comme l'alliance que je traité avec leur père, c'est-à-dire zany hoe tsy araka le fanekena fanaovako tamin'ny razambeny, zany hoe non comme l'alliance que je traitais, cette alliance là c'est les 10 commandements et le sabbat toto. Any hoe tsy nididy folo sy lalàna Mose zany, zay dikan'izany. Mahitsy be mihitsy reto zany hoe misy fanekena anankiroa samihafa mihitsy zany dikan'izay. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe lay fanekena anankiroa samihafa. Ary tadidina kely zay zany eo amin'ny teknisiana zay mandray antsoratra ny zandram-bareto hoe misy fanekena roa samihafa ho azavaintsika amin'ny olona hoe inona no mahasamihafa an'ireo fanekena reo satria lay fanekena didy folo de tany aloha tany alelohava akitsika le hoe fanekena didy folo de ty nefa misy fanekena vaovao koa ty. Daontsika le jery hoe misy fanekena teny aloha tany de ny didy folo zany. Akitsika ny Deutéronomia toko fahaefatra angambany izy iny 4:13. Lova akitsika rehetra nga zay marina zay teny zay. Deutéronomia 4 5:13 zay Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekeny zay nandidiany anareo de araina de ny didy folo ary nosoratany tamin'ny vady fisaka roa reo. Ty moa zany ny santionan'le fanekena ny didy folo fa
izy io fanekena io didy fosy lana Moshe zay nambara teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Vakitsika zany zay ny Exodosy toko fahasiambin'ny Exodosy 19 ity zany le fanekena tamin'izany fotoana zany natokana ho an'ny zanak'Israely de tsy mifanaraka amin'io zany tenin'Andriamanitra le omeko anareo nomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy vakitsika le zany Exodosy 19 nomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 fanamarina amitsika hoe ity le fanekena taloha. Ary Moshe niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy ary avy ato ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy tamin'ny tondrako anareo tamin'ny latry ny voromahery ary tamin'ny nampahankanesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny raha hitandrina ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, io le fanekena nomena ny zanak'Israely izy io le fanekena niarahany tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fotoana avy niaraka tamin'ny Moshe, io le fanekena talio natokana ho an'ny zanak'Israely tokoa izy io hoe zao ny ambaranao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely io izy io natokana ho an'ny zanak'Israely. De ity fanekena vaovao ty kosa aloha izy Andriamanitra tsy mifanaraka amin'le didy folo io ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna Moshe zay le tsy manaraka amin'ny fanekena io le andin'ny fahadimy hitantsika io io le raha mihain'ny feoko tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko ka le fanekena tamin'izany dia nisoratany tao anatin'ny boky izay jerevantsika manokana fetsika mihitsy hijery an'le hoe fa maniny Ahosoany nandika an'le didy folo ka izy tsy nandika an'izy fa tsy nandeha tao anatin'io didy folo izy zay ny marina tsy nandeha tao anatin'ny didy folo zany mihitsy zany Ahosoa zany zay le zanak'Andriamanitra tena marina fa lay misandoka ho zanak'Andriamanitra zay tena tsy izy mihitsiny fa tena misandoka ho zanak'Andriamanitra ary nanipy olona be deaibe nakany amin'ny elo le Andriamanitra tsy izy natsoanareo elo le misandoka le teny hoe tsy maintsy tandremana ny didy folo na tsy pirineny amin'ny elo daholo nareo. Ahoana moa ty teny Andriamanitra ty hoe tsy azo nampina nge ny teniny tsy azo anesoany aiza zany ny ampidirinareo ny ty Andriamanitra faharoa ty zareo tsara le teny leo apitsitsika kely satria fa eto ihanytsika namoan'Andriamanitra teny zany io soratra masina hoe tsy azo nampina ny didy fosy lana Moshe. Leo somary miditra kely atsika Deutéronome toko 4:1 zao voalazana eto aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza anesoko anareo fa tandremo ny didiny ava Andriamanitra reo zay andidiko anareo. Ny didin'Andriamanitra amin'ny didy fosy lana Moshe zany de tsy azo anampiana ary tsy azo anesoana ka tsy mety mihitsy ny zany ny ampidirana n'lay hoe Andriamanitra anankiroa hiditra ao anatin'ity teny ity. Zany mahatonga ny hoe tsy maintsy miala io fanekena taloha io fa hiditra ny fanekena vaovao. Ao amin'ny fanekena vaovao mety be ny Andriamanitra anankiroa fa ny fanekena taloha tsy mety mihitsy ny fanekena taloha hoe isy Andriamanitra anankiroa. Zay no mahatonga ny hoe tsy azo entina tsony ny didy fosy lana Moshe amin'izao vaninandrotsika zao adalany zay olona mitandrina didy folo ary vokatrio io nareo tsy mety afaka amin'ny fahotana io didy folo tandremanareo iny tsy mety mahafaka anareo amin'ny fahotana fa ny atao amin'ny Ahosoa kosa de tena afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony aiza ny atsarana be atao amin'ny Ahosoa mampilendalenda be ao zay olona teo any amin'ny lanitry zany fa le olona ho any amin'ny elo tsy mivaky lohan'izany izy ka samy tsy mitovy moa io mondiny ho any amin'ny lanitry de mifaly miaraka amin'ny Ahosoa fa ny mondiny olona ho any amin'ny elo de any amin'ny elo izy ho any amin'ny elo zany de efa mitady ny vokany manomboka aty de efa mitady ny fahoriana ka iza kosa nefa miteny antsika hoe aleo miaraka amin'ny Ahosoa am'zay tsy le hoe miaraka amin'ny Ahosoa sady Ahosoa nge tena manja kely ny tsara tarehy be ny oaitsaiky tsony zany ka tena Andriamanitra zany tsareo hoe miaraka am'le tena tsara be mihitsy sady mpamonjy ny mpanafaka ny mpanasitrana mpanome fiainana mandrakizay mitondra ny amin'ny lanitry lanitra atsara zay natonga teny hoe manja be izy manja le fiarahana aminy matsiro tena mety be mihitsy atsisy takazy dao miaraka aminy zay ny teny zay ady aminy hoe dao miaraka aminy aza mianana tsony fa dao miaraka aminy dao nao brady so amin'ny Ahosoa am'zay hoe tena misaotra betsika Ahosoa fa tena tsara be ny nataonao de ndao ary satria hitantsika am'zay le fanekena vaovao de zay lefa ny teny ndray le mpaminany naboaka fanambarandray ny mpaminany lehibe zay tsy iza fa Ahosoa zay tsy azo navina fa mitondra ny fanekena vaovao izy done jerevantsika am'zay izy natao hoe fanekena vaovao ity ny fanekena vaovao ny am'rako aiza moa izy iny aloha somary jerevantsika kely vetivetika amin'ny soratra masina fa Matthieu toko 7 Matthieu toko 4:20 andininy fa 7:20 Matthieu 26:28 vakitsika zany Matthieu 26:28 tsy maintsy mijery kely baiboly lalefa satria ela be le resaka voateloha tsy anaty baiboly laleha mijery
direct antony application Matthieu 26 a de aminao kominden'ny fa ny ambanimbany any jereko atsika de sady ampifaliana be mihitsy ny tenenantsika an'ity hoe tonga ny fanekena vaovao zay nandatsana andrany ary raha mbola ninana izy de nandray ny mofy ahosoa ka no ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de ho izy raisy fahany fehitiny tenako zay aloha ny enina amby roapolo zay Matthieu 26-27 indray ary ndray ny kapoaka indray izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity kapoaka ity fa ity no andiny fa valo amby roapolo indray fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ho amin'ny maro famelan-keloko zay izany hoe tena nipetraka ny fanekena vaovao zay nandatsany Ahosoany ranika izy moa haitsika rehetra fa maty izy toy ny fijaliana ary rehefa maty Ahosoa de nipetraka ny fanekena vaovao zany hoe ny valiny teny zany hoe nandika an'le didifolo ve Ahosoa tsy ny taniny valy mitsia fa efa mametraka ny fanekena vaovao izy satria io fanekena vaovao io ao de misy didiny ray ao anatiny ao ary io no efa rahany Ahosoa zany hoe ny didiny ray tao amin'le fanekena vaovao zany de zao anakiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrana didifolo tsony satria efa io Andriamanitra io efa niasa tamin'ny sabata hitantsika tao amin'ny fampianarana alarana fa 5 teo niasa tamin'ny andro sabata izy ka nididy eo amin'ny fanekena vaovao zany roa ny Andriamanitra hitantsika nyteneny tao amin'ny boky ny Salama io ary natonga ny Ahosoa le nivonoana io tao amin'ny larana fa 5 ary ihany koa ao anatin'izany de tsy mila mitandrina sabata ary zay natonga ny Jesosy nitora-bato anazy hoe hotorana vato izy tsy afaka namono satria mbola sy tonga le fotoana zay le zay ka eo am'izany sary zany zany rezanantsika mihitsy ny hoe tanteraka fa misy ny fanekena vaovao ka noho ny amin'ny Ahosoa nandeha tamin'le fanekena vaovao noho ny amin'izy nandeha tao amin'le fanekena vaovao de tsy mitovy tao amin'ny fihetsika tao amin'ny fanekena taloha zay nididy fosy lana Moshe satria fanekena koa iny tsy nitovy tamin'iny ny fanekena vaovao satria ny ao amin'ny fanekena vaovao ny Andriamanitra anakiroa de ny dada Iava sy Ahosoa ary eo amin'ny fanekena vaovao miasa miandro sabata zay tsy azo atao mihitsy nefa de dada Iava mihitsy no miasa miandro sabata anao am'izany mba tena samihafa mihitsy izy ary raha voadiso amin'ny anakika de efa meloko amin'izy rehetra efa tsy mety tsony zany satria hoe tsy azo anam-pinana tsy azo enesoana de mazava zany fa mivalona any le fanekena taloha fa tsy afaka miaraka amin'ny Ahosoa zany ary Ahosoa tena hafa mihitsy izy tsy mahazo miaraka amin'ny didifolo koa zay miaraka aminy fa Ahosoa manany azy manokana zay le hoe fanekena vaovao ary eo anatin'le fanekena vaovao de misy lalàna de lalànao de zao tsy mahay manota intsony zay le lalànao de zay ny amarana antsika ny teniny lay hoe Ahosoa ve naninona nandika didifolo de satria ny antony efa mametraka ny fanekena vaovao izy roa ny Andriamanitra n'le didifolo zafaty fanekena vaovao ary tsy mitandrina sabata intsony zay le hoe fanekena vaovao zay dao raha vaketsika tsara ny teny zao ny lalànany Ahosoa aza manota intsony zay no vaketsika voalohany de manana lalàna aleoaloha vaketsika le Jaune 12 49-50 Jaune 12 misy lalàna ny men'Andriamanitra azy tsy azonao lavina mihitsy zao ny didiny men'Andriamanitra anazy zao tsika rehetra tokantrano ary mafinaritra be zany na te Ahosoa zany raha tsy ianareo Ahosoa le tena mafinaritra be ay zany hatsarany zany Ahosoa zany doeraka aminy am'izay moary daoly am'izay ny tokantrano rehetra alaminy daoly ny fianakaviana ray manontolo ny vady aman-tsanaka dao manatona ny Ahosoa daholy am'izay tsy misy mipetrapetraka any an-trano antsony fa tande miainga daholy hoe hoany amin'ny Ahosoa tsika riankonako malalako indrindra ty tsara be miaraka amin'ny Ahosoa zany na teo tokantrano tena milamina sy mahafinaritra miaraka amin'ny Ahosoa Jaune 12 49-50 satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izy naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy izy ho toriko ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny ka zay lazaiko de lazaiko araka an'izay nolazainy ray tamiko mametraka mihitsy zany le ten'Andriamanitra ato hoe aono zany misy didy no men'Andriamanitra zay hitana tsara io ny ray no naniraka ary nandidy azy eo nolazaiko sy toriko fa fiainana mandrakizay ny didiny ny amin'ny andiny fa 50 io lay teny menany Ahosoa zany de ity fanekena vaovao ty zany zay Ahosoa le fanekena vaovao de misy didy ao anatiny ao ary zay didy zay nao raha tsy kely rehetra zay le te didiny Ahosoa ry ao any tsy malala zany
zay tsonantsika iray hoe tsy aleo hoe manaraka ny Jehosoa am'zay dia manaraka an'le didy vaovao sy ny fanekena vaovao tsara be zany aza miaraka na hoe taloha ve de mety aloha iny hoany aleo miaraka ny vaovao am'zay zay de zay na tonga ny Jehosoa nyenjeny Jio satria nodikany le fanekena taloha ka ho anao zany zay miaraka amin'ny Jehosoa dikan'izany miady amin'ny jiosy ianao fa raha vao fanaraka amin'ny jiosy ianao tsy izy io fa ny tena fanekena vaovao de tena mahasosotra mafy ny jiosy manaka androany fa raha ianao zany milaza fa miaraka amin'ny fanekena vaovao zany ka mitandrina didy folo de tsy izy ianao fa Jehosoa hita mihitsy fa zay namonoana anazy tsy nitandrina didy folo izy tsy nitandrina de zay namonoana zareo anazy fa raha nitandrina izy ho ina moa tokony amonoana azy fa tokony nataon'zao izy hoe ay ve itsika samitsika ihany ataovy mafy ary fa mety be ny nataonao fa matoy izy ny volohana tsy mitovy le zavatra nitoriana tandremo tsara fa raha zavatra nitovy mo inona tokony famonoana fa tsy mitovy le izy de nefa raha tamin'ny famonoan'ny Jehosoa ary zao ny tenin'ny Jehosoa tsara indrindra atao amin'le fanekena vaovao aza manao taintsony zay le tena teny mahafinaritra indrindra aza manao taintsony lalànan'ny Jehosoa zany ary amarenantsika ny teny zao ny teneniny Jaona toko fahavalo andininy faraiky ambin'ny folo io toko sy andininy ray ihany meko anao de ampy zay Jaona 8:11 de zao ny teniny zao ny voalazany ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Jehosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy zao kosa aza manota intsony zay le tenin'le Jehosoa le tena izy zay zany natao hoe tena fahamanjana sy fahatsarana tsisy ohatr'izany manja kely mihitsy ny Jehosoa am'zany teny zany hoe aza manao tentsony ary zay teo manjamanja rehetra am'ty tany ty de zao ny teniko hoe manana tona ny Jehosoa de lasa manja be anao satria maniny aza manao tentsony izy Jehosoa fa zany olona tsy manao tentsony zany nge ny manja be indrindra zay zany ho anareo mpanara-damody reny manara ny Jehosoa raha de mivadika manja be zany satria ny olona tsy manao tentsony sy maferitrainy tsy mba mijaly tsy mila manamboatra tarehy fa de ay plastika be ny tarehy raha vao miaraka amin'ny Jehosoa mety be mihitsy reny mivalimbalina rehetra de mitsikitsiky be mihitsy hitanareo za tsikitsiky be mihitsy satria maninona miaraka amin'ny Jehosoa de mitsikitsiky daholo tsy haiko le teknisianareo na mba mitsiky reo na tsy mitsiky fa de za aloha de tsy aloha fantatry na mitsiky be miaraka amin'ny Jehosoa manja kely mihitsy zany Jehosoa zany mampitsiky mihitsy ny mampifalifaly izy ka izay zany amarana ny teny Jehosoa tena nandika ny didy folo izy ny olona fa nyteny izy tsy nitandrina izy satria maninona tsy nipetraka atao anatin'le fanekena didy folo izy fa efa mandeha ao anatin'ny didy nametrahana azy izy de ny lalànan'ny dadaka avy anomena azy lalàna ao anatin'le fanekena vaovao de mazava be zay fa tsy nitandrina didy folo izy zay moa zany fa de mipetraka indray ny fanotainantsika hoe fa inona zany ny antony nanomezana an'le didy folo de inona atao iny izy zany matoa nomena zahatra horavana ve de maninona ny mbola nomena fa maninona tsy trany de le tokony hipetraka foana napetraka teo zay indrindra no valintsika eto hoe maninona no nomena le didy folo sy lalàna Mose andrebirebena olona ve de hitatsika eo aloha hoe andrebirebena ve sa hoana fa misy antony nanomezana an'iny ary aiza ny tanjona raha manome an'iny Andriamanitra de ny tanjona aloha zany de efa meko anao valiny fony amin'ny tany Kanana fa tsy makany amin'Andriamanitra zany fa ny makany amin'Andriamanitra ho any amin'ny dada Iava na Elohei na Elohim Iava sy Jehosoa de zao ny makany zay miaraka amin'ny Jehosoa ka mitandrina ny didiny Jehosoa le hoe aza manao taintsony zay any miditsy ny amin'ny lanitry zay ny tafiditra any ka zay le tsokana hoe manja be miaraka amin'ny Jehosoa ay tahaka reny reny zay teo manja rehetra vy maka ty amin'ny Jehosoa am'zay fa tena hitanao zany teo mahafinaritra sady faly ny fo faly ny saina ravoravo ny fanahy tsy hita tsony zay lazana azy vao tena hoe misy an'zany hoe miakatra velona zany ny fanahy sy ny saina ho any amin'ny Jehosoa ao amin'ny Jehosoa rery any ny hitanao zany hitanao ny fifaliana eto amin'ny Jehosoa raha tsy mahita an'io de tongava ty de hifaly araka aminay tsara be Jehosoa zay fa mifarana treo ny teny de ozy le any am'izao tontolo zao any any Ampetan-dranomasina hoe aiza moa nefa any amakany aminareo Madagasikara jerevany le fiarana mifaly de tonga ty any ianao tovy any io ny fanangy miara mifaly de fa zay hoe miara tongotsika any amin'lanitry lanity ka de mirary saotsika hotaina Jehosoa de fa afaka tsika soa betsaka dada Maria va tena tsara tokoa ngenao tsara be Jehosoa zay nomenao navitra ny olona tamin'ny fahotana nafaka ny olona tamin'ny fahotana voninahitra anao dada Maria va taio aza ny teny sy ny fampianarana hitondra soa am'izay miaina ary hatsarana zay zay mandre vonjeo ny olona Jehosoa
fotoanany famonjena zao. Efa manao ny asany mihitsy ny ziady mba atonga ny atsaranao tonga sy ho tafapitany amin'ny olona mba ho vovony zay rehetra voalahatra Iahosoa. Aza mitarehidrehetra intsony fa aoka ho iazakazana mihitsy ny famonjenan'ny olona mba hiverenana aingana hoany aminao Iahosoa. Matoka fa tena tsisy ataonao very mihitsy ny ho teny io fa ho tafapetraka ny am-poan'ny olona ho saintsainy ny andro aman'alina. Tsy ataonao misy hafamaina amin'izao teny mandeha zao mihitsy na iza voninahitra anao Tata Maria va amin'ny anarany Iahosoa. Halleluia, amen. Dia mbola sotsiketra samy teny Iahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray.